Ny Morarano-Gala dia tanàna miala 720 kilometatra avy eo Moramanga, mihazo ny lalam-pirenena fa 470 makany Alaotriny. Faritra midadasika, mamokatra ary milofo tanteraka amin'ny fambolem-bary ny mponina eto. Napetraka teto nitetika asa santatra farma volovary izay fitoerana fikarohana sy ho fampiofanana ny tantsaha sy fanatsarana ireo itao mahakasika ny fambolem-bary. Tany midadasika toy izao no hoajariana ho lasa tanimbary. Ity dia kotsakotsaka ny filazam-bezan'izano azy. Ny rano dia akora fototra ho an'ny fambolem-bary. Noho izany dia ilaina ny manana rano ampy tsara avy aty amin'ny loharano mba andrahana ireo tanimbary amin'ny fotoana ilana izany. Ilaina vita tsara ny tatatra mba ahafahana anitarana ny rano anondrahana ny tanimbary. Nefa kosa rehefa tonga eo amin'ny fotoana tsy dia ilana rano be dia anariana ny rano mba hanamaina ny tanimbary rehefa tonga amin'ny fotoana ilana izany. Eo amin'ny resaka fanadiovana tany kosa dia ilaina baranina ireo bozaka, kapaina ary esorina ireo hazo miaraka amin'ny fakany. Rehefa vita izay rehetra izay vao miroso amin'ny fandogana ny tany. Idirantsika indray eo amin'ny resaka asa tany. Karazany telo ny mahazatra ny ety amin'ny faritra Bezanzano eo amin'ny resaka asa tany. Eo ny asa piosy, eo ihany koa ny asa misary, ary farany ny asa amin'ny motoculteur. Ampiasaina izy ireo anaovana ny famadihana amin'ny bainga sy amin'ny tehana izany ka andemena ny tanimbary. Tsara ny mampiasa ambioka voafatana. Ilaina fatarana araka izany ny karazany ara-pitomboana na 20 andro na 20 andro. Ankehitriny dia misy ny ambioka malady sahaza ny toetrandro eto Madagasikara toy ny vary X265, ny vary laniera. Ankoatry ny rano moa dia tsy azo atao latsa-danja ihany koa ny zezika amin'ny tony resaka fambolem-bary tony satria izy no miantoka amin'ny fitombon'ny vary no sady fototra ihany koa eo amin'ny resaka abetsahan'ny vokatra. Azo ampiarahana tsara ihany koa ny zezika organika na fantatsika hoe zezipahatra na koa compost ampiana tosika zezibazaha toy ny DAP sy ny URE izany. Ny tanimbary lonaka dia manome vokatra tsara. Koa ireto ary misy fampitahana tsotra anavahantsika amin'ny vokatra azo eo amin'ny fampiasana zezika sy eo amin'ny olona tsy mampiasa zezika. Zima munga la tani